Coucou, avenareo. Mbola daholo hoe zanagasikara sady ato ihany eo. Vaovao tsara be foana no menareo androany dia mahakasika ny lehilahy. Ahoana ny ahafantarana ny lehilahy anankiray hoe mandany fotoana fotsiny ve izy miaraka amindry, sa koa ohatra hoe mety tsara velatsy izy miaraka amindry sa mandainga. Voalohany dia mbola averiko foana ny lehilahy tompony lainga. Tsy ny toko be lazairay amindry akory no inondry fa zavatra ataony. Raha milaza amindry izy manome toko be androany hividy tomobile ho andry zahako mody manaiky aloha indry. Dia ho hitandreo eo ny fotoana hoe tena mividiko izy sa tsy nividy. Rehefa tonga ny fotoana ka tsy mividy izy dikan'izany dia tsy azo itokisana izy. Ahoana ihany koa ny lalànan'ny lehilahy hoe tsy ho matotra izy hiaraka amindry. Raha ohatra indrika manao teny marary amindry izy, miteny aminazy indreo tena tsy zakako loatra izany fa marary anahy manela miteny marary ohatran'izany, mba tokony miteny tsara elahy aminahy. Dia tsy miasa saina izy fa nendry koa rangahy ohatran'izany koa ve dia maninona koa izao izany, mampimebetsy. Dia mody ho didifaniny eo ilay izy avy eo tsy raharahiana. Amin'izay nareo ohatra indray rehefa miady nareo dia vao mainka averiny foana ilay teny marary amindry. Manao izay mahatofoka andry izy dia ny dikan'izay dia mivera tena izany fa tsy fitiavana ny raha andry fa resaka fandaniana andro fotsiny. Antony manaraka ihany koa dia tsy fantandry momba anazy. Alaina ohatra nareo efa niaraka 2 taona na 3 taona, tsy fantatry ny fianakaviany, tsy fantatry ny ray aman-dreniny, tsy fantatry ny mpiara-po aminazy. Mandainga amindry izy ohatra hoe 4 taona ila lazaina izy fa hoe 15 taona nefa raha ny endriny jerendreo fa 30 taona. Lazaina indray fa hoe tsy manana bavy izy nefa sendra nandeha nampiaraka ianareo roa teny an-dalana, io fa hitandry fa sendra nihaona tamin'ny anabaviny dia manao kibavy ahoana kibavy dia gaga indray avy eo milaza fa tsy manana bavy izy nefa hito ny baviny. Raha ho izay laingalainga madinidinika izay ny hitandry amin'ny toetra lehilahy dia efa miomandry izany fa tsy azo itokisana izy ary lehilahy tsy matotra ary tsy ho anjarandry. Dia ahoana koa ny antony manaraka. Raha ohatra izy izao ka rehefa mihaona amindry dia ohatran'ny kamo be izy hihaona amindry izany, indraindray ohatran'ny tia be tampoka, indraindray ohatran'ny lasa kivy be tampoka indray androany izy tia rapitra izy lasa ohatran'ny leo be mahita andry tezitra tampoka tsy hoe nanina tsy rony tsy vetiny eo. Manontany nefa indry dia tsy mahazo valiny marina, tsy mahazo valiny mahafa-po. Dia inona moa izany? Rehefa miady ange ny olona anankiroa tsy maintsy mifampiresaka fampizarana ny alahelo sy ny hatezerana dia amin'izay mahafantatra ilay izy. Fa raha fampilongilongy fotsiny sy hivoaka mihitsy ny olana. Antony manaraka ihany koa dia ina indray? Dia mbola averiko foana fa ny lehilahy dia tsy tia vehivavy miraikitra. Indrindra raha vao miraikidraikitra amin'ny lehilahy nandray lesitsika ny hihaonana vao androany nareo ny hihaona dia kivy izy dia efa tsy tia andry izy izay. Tsy indrindra ery akory ny zavatra eo amin'ny androm-piainana fa manana zavatra hafa ihany koa izy mahafinaritra anazy fa tsy hoe voatery araka amindry. Raha ohatra nefa ka hitandry izy hoe miaraka amin'ny namany mandeha manalaza miaraka amin'ny namany, lozany hoe hitandry izy izany hoe libre, malalaka be izy, manam-potoana malalaka be, lozany mandeha alaina ohatra hoe parivandro izy, lozany mandeha manao baolina, hitany eo indry nefa manaraka anazy eo. Dia indry nefa io mieritreritra mba hoe hiaraka kely efa atao azo lazaina ohatra hoe 2 volana na 3 volana ianareo tsy nihaona mihitsy fa mody ampifilafilain'ilay rio foana ilay fiarahanareo. Dia mody lazay fa sahirana ankizy piso sahirana ankizy any iny. Amin'izay fotoan'izay dia efa miomandry tonga dia ilao. Satria tsy indringa ilay priorité eo amin'ny fiainana. Fiatsika fotsiny izany mba tiany hialana amindry. Ary voalohany koa fitsapany andry ilay izy. Tsy azo atao ny miraikitra be amin'ny lehilahy. Fa mila indry manana fiainany manokana any ambadika any. Dia raha izay no atao dia mivera teny hoe alao tonga dia miala fa tsy mandeha misisika mbola hisisika ihany. Dia hoe efa tsy tiana dia mbola hisisika ihany. Dia izay.
dia na koa ny olona manaraka nareo roa dia mahatsapa ohatra samy leo be. Le ry hitandrio hoe leo be, kivikivy be tsisy hafaliana mihitsy, tsisy fahafinaretana mihitsy firahanareo roa. Nareo rehefa samy leo, le ry leo be mahita andrio dia ina mbola sy andriana. Dia tsara miala fa aza misisika. Ny fitiavana tsy fanambatambazana izany ary tsara ary hoe rehefa eto amin'ny mbola mpifankatia eto no mahalala sy mifankazatra. Fa raha ohatra moa ndrika mazatra izany toetra ratsy izany dia efa iny foana tsy maintsy zakaindry rehefa mivady ianareo dia tsy misy olana izany. Dia izay. Mankasitraka tompoko.